Ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Magnificat na ny fihiran'i Maria. Magnificat na ny fihiran'i Maria. Zany no asongado no finainantsika anio filazantsara araka ny Lioka toko voalohany. Ny andininy fahaenina amby efapolo hatramin'ny fahaenina amby dimapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ho Maria, ny foko mankalaza ny Tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Fa efa nijery ny fahambany toetry ny ankizivaviny izy, fa indro hatramin'ny ankehitriny dia ataony taranaka rehetra ho sambatra aho. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko, ary masina ny anarany. Ary ny famindram-pony dia amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby. Nanao asa lehibe tamin'ny sandriny izy, nampiahaka ny mpiavonavony izy, tamin'ny fiheverany fony izy, nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ary nanandratra ny ambany kosa, ny nona novokisany soa, fa ny manan-karena kosa nampialany maina. Ny any Israely mpanompony izy, fa nahatsiaro ny famindram-pony, araka ny voalazany tamin'ny razantsika, tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay. Ary Maria nitoetra teo amin'ny Elizabeta tokony ho 3 volana vao nody tany an-trano. Ray Masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Magnificat na ny fihiran'i Maria. Misongadina amin'ireo fihirana anankiefatra mitantara ny fahakelezan'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka, ireo fihirana manandaza anankiefatra. Ny Magnificat na ny fihiran'i Maria, ny Benedictus na ny fihiran'i Zakaria, ny Gloria na ny fihiran'i Anjely, ary ilay nantsona hoe Nuc Dimitis, ny fihiran'i Simeona raha ny trotro an'i Jesosy zaza izy. Miavaka amin'ireo fihirana efatra ireo ny an'i Maria, ilay fihirana nataon'ny lay vehivavy Maria io, lay vehivavy be voka an'i Jesosy namangy any Elizabeta rahavaviny, raha izy be voka an'i Jaona mpanao batisa. Midika zany fa misy teteza mita makany amin'ny miditra amin'ny testameta vaovao ity famanginy Maria any Elizabeta ity, na koa hoe ny fidiran'i Jesosy eo amin'ny tantara no ahasongadiny izao afatra izao. Inona ny votoatiny ity Magnificat any Maria ity? Zavatra roa lehibe no hitantsika eo dia ny fanetretena sy ny fanantenana. Ny fanetretena fa lay vehivavy tsotsotra, vehivavy tsy dia tohinina loatra, azo heverina ho tambanivohitra aza, tsy dia manandaza, tsy mpanan-karena, tsy manam-pahefana, tsy be voninahitra. Io no nofidiana hitrotro ankibo, hitrotro 7 volana ankibo lay zanak'Andriamanitra, ka dia vaky vava mihitsy izy, fa efa nijery ny fambany toetry ny ankizivavy ny Andriamanitra, ary atao hoe taranaka sambatra ary izy ao anatin'izany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tena nifidy ny lalan'ny fahatsorana sy ny fietrena lay zanak'Andriamanitra, lay Jesosy Kristy, mba hamonjy ireo sokajin'olona voailika sy voatsindry teo amin'ny fiarahamonina. Ho anao ihany koa ary, tsenao amin'ny fahatsorana lehibe voninahitra dia hanandratra anao izay mahantra sy malahelo amin'izao tontolo izao ho any amin'ny voninahitra mandrakizay Kristy.
tsenao amin'ny fahatsorana lehibe voninahitra dia anjaran'izy Andriamanitra no anandratra anao ho any amin'ny voninahitra mandrakizay. Fa itsakilan'izay ny hery sy ny fahefana asandratry ity hira ity dia hitantsika tsara fa hira na fihirana manova ny tantara. Ilay vehivavy malefaka, malemy, misy olo-tena sokajin'olona marefo, osa, enjehana, kivy, ketraka, indro fa mitsimbadika ny tantara. Misy asan'Andriamanitra lehibe araka ny voalaza eto, araka ny famondram-pony, dia nanao asa lehibe tamin'ny sandrina izy, mampiaka ny mpiavinavina izy, nampiarany lehibe tamin'ny seza fiandrianana izy, ny nona novokisany soa ary ny manan-karena kosa ny nampialany maina. Tena ilay Jesosy Kristy miditra amin'ny tantara tokoa, miditra amin'ny tontolon'ny testameta vaovao no manova ny tantara sy ny zotram-piainan'izao tontolo izao. Ka ireo sokajin'olona reraka, trotraka, enjehina, ampahoriana, eny ireo sokajin'olona marefo dia indro ovaina mba hahery sy hatanjaka. Ity fihirana ity, ilay MAGNIFICAT dia tonga hira fanaon'ny fiangonana isan'andro, ary ireo mpanakanto malaza ary moa dia nanao zany hira zany ho rindrany tsehatra mahafinaritra amin'ny fomba maro samihafa, entina ilazana fa manana ny heriny isan'andro eo amin'ny fiainan'ny olona, amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona ny MAGNIFICAT na ny fihiranan'i Maria. Ary tonga fanao na tarazo jiosy ny manao ty fihirana MAGNIFICAT ty, atao isaky ny fotoan-dehibe tahaka ny Pasika, ny Pentekosta, ny fetin'ny taberna kely, dia ahatsiarovana ilay sandrin'i Jehova ny tantana ny Israely raha nivoaka tany Egypta. Dia iny sandrin'i Jehova nitondra ny Israely nivoaka ny Egypta iny koa no mitondra ireo sokajin'olona marefo, ireo feno fanetretena, ireo izay ambany toetra ny filaza azy eto, dia asandratr' Andriamanitra. Riavako malala ao amin'ny Tompo, manova ny fiainantsika ny fanetretena, manandratra antsika ny fanetretena, tahaka ny Kristy izay efa nanetretena ka tonga taty amin'izao tontolo izao ankalazaintsika amin'izao Noely izao, tahaka ny Maria izay nanetretena ka tonga renin'Andriamanitra. Izany no ampianarina antsika mandrakariva hoe aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa. Izy na dia nanana ny endrik'Andriamanitra ary tsy nataony zavatra nofokirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany tenany ka nakany endrika mpanompo. Eny nanekena hatramin'ny fahafatesana dia ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Ento amin'ny fanetretena ny fanompoana ao an'Andriamanitra, ento amin'ny fandeferana, misafidiana ny fandeferana, dia ho hitanao ny fanandratana ataon'Andriamanitra ho amin'ny fiainanao. Fa Andriamanitra midina mitsinjo ny olona izy ary manao fanavotana ho azy. Dia an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zay ny amin'ny asa lehibe izay nataonao Andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany. Ilay Andriamanitra namangy anay ka nanao asa lehibe teo amin'ny fiainanay, mitondra famonjena eo tokoanam-baravaranay ianao. Misaotra Tompo. Dia indro izay mitondra eo ambany elatrao ireo rehetra osa, marefo, tsy manapidiny, tsy misy mpiahy, tsy misy mpiantra, ireo rehetra izay mahatsiaro fa onjonjony samy rery, entinay eo anatrehanao fa sakaizan'ny ory sy ny madinika ianao ary sakaizan'ny olona rehetra raha teo. Ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany misaotra raha io. Amen.